Alleloia, alleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio asabata fahenina ny volana desambra 2025. Ry ava-malalao amin'ny tompo anio isika ny fotoam-bavaka ataontsika anio dia anoy aho ny amin'ny fijoroana vavolombelona ny amin'izay nataon'ny tompo tamiko zany. Satria zay zany no tsapako ary koa nampafantara fanahy masina tamiko amin'ny alalan'ny teny izay nomeny anahy satria nanontany anazy aho dia zay zany no hotoizako zany anio ka vonaitra ho an' Jesosy dia mandray verse ihany ako amin'ilay fotoana zany izay tiany fanahy masina ampidirana ny amin'ny teny zany. Ny fijoroana vavolombelona dia manambara zany amin'ny anisan'ny tompo aiko mpaminany. Alleloia, alleloia, tsara Jesosy. Ka manasa an'olo zahako hiary vavaka amiko andraisantsika izao fotoana zao zany anomboantsika izao fotoana zao dia hivavaka isika dia oka mihitsy ianao tena hoe andray anjara eo anatrehan'ny tompo zany mba ho hitany anjelin'ny lanitra, ho hitan'i Jesosy za tsy mahita anao, tsy mahita anareo fa nareo mahita, dia mba ho hitan'ny tompo ianao, ho hitany anjelin'ny lanitra ianao sy ny fanahy rehetra fa tena hoe eo amin'ny tompo ianao. Zay zany zavatra tena hoe tsara iazahantsika eto zany satria tsika tsy hijery olona isika, alleloia, fa hijery ny tompo isika. Ka tena aokontsika anatrika an' Jesosy amin'ny fanahy mihitsy satria araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:4 dia manambara mihitsy
fa amin'ny andro zao zany dia efa tsika mila tsika tena hoe manatona ny tompo amin'ny fanahy ka raha tonga eto anao tompo dia manasanao mihitsy tena hoe hiditra amin'ny fanahy ao amin'ny lanitra hitady an' Jesosy ny amin'ny ten'Andriamanitra tonga eto amin'ny fijoroana vavolombelona ho ataoko eto dia engany ka tena ianao koa ho isy fijoroana vavolombelona koa ataonao indray andro any anambaranao ny asa lehibe nataon'ny tompo aminao satria zay le izy zany hoe ianao no afaka hijoro vavolombelona indray avy io. Alleloia. Ry havana hivavaka aloha isika ametrantsika zao fotoana zao natrehan'i Jesosy. Hivavaka tsika amin'ny fanahy tovy mivavaka anao tompoko. Jesosy Andriamanitra lehibe indrindra ho tsy misy toanao, tsy misy ankoatranao eto ambon'ity tany ity na ny an-danitra na ny ambanin'ny tany. Ianao rery ihany no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao rery ihany no avo indrindra, ianao rery ihany no masina indrindra ka miantso anao zay Jesosy amin'izao andro alina izao. Jesosy tompo, ianao no andrandraina eto, ianao no ho asandratro eto Jesosy, ianao no ambarako eto Jesosy ny fahalebiazanao Jesosy ianao lay fahagagana mihitsy, ianao mihitsy lay mirakla Jesosy no ho ambarako amin'ny zanakao eran-tany eto satria Jesosy misy olona reraka maro ato, misy olona reraka maro ato ka izay fanahy masina no mahatonga anao nanambara tamiko fa mila aho manao an'izao fijoroana vavolombelona izao mba hampifoazanao zanakao tsiraray avy aram-panahy Jesosy ka mangataka ny fanatrehanao aho Jesosy, oka ianao anatrika eto ary koa anatrika zanakao tsiraray avy na oviana na oviana no enon'izy ireo izao témoignage izao fijoroana vavolombelona lanitra izao Jesosy satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra velona ianao ilay tomponay ka mangataka aminao tompo, oka Jesosy izay rehetra nataonao tamiko tamin'ny fotoana io ho tadidiko eto avokoa ary ambarako amin'ny zanakao tsiraray avy ka zay tianao ambara rehetra Jesosy dia oka voambarako eto tompo satria anavitra fanahy zanakao ianao Jesosy. Mangataka ny rahanao Jesosy, oka ny rahanao andrakotra nay tsiraray avy na ny ety amiko izany na any amin'ireo zanakanao ka ianao Jesosy efa nandidy eroay ny devoly ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra zanatsipika zay mitady alefiny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany fahavalo rehetra ka avy nandravaky ny elo izany miala ny asa ny faratsiana rehetra devoly manampitsofina dia adorana amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo ny devoly manampy maso rehetra manampina ny maso ara-panahy dia adorana amin'ny rano zany Jesosy atsipy andavaky ny elo ianareo miala ny fanaratsy zay mitady dia anafika tsy manakery tsy manapahefana dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy ary verandavaky ny elo zany tsy manakery aminay tsy manapahefana aminay fa ny ranao tompo no andrakotra anay tsiraray avy, ranao tompo no andrakotra ny ankonanay tsiraray avy Jesosy satria anao Jesosy dia ianao lay manda afo manodidina anay ka misandrata Jesosy amin'ny lalazao fijoroana vavolombelona zao Jesosy satria ianao tompo no asandratro eto, ianao Jesosy no ambarako eto Jesosy, ianao tompo no anova ay Jesosy malala ka mangataka ny hery avy aminao aho. Mangataka aminao koa fanahy masina, oka ianao fanahy masina hiasa amin'ny alalako satria dia fitaovana kely ihany. Mitenena fanahy masina, oka ianao ampatsiahy, oka ianao andamina ny teny rehetra izay rehetra nataonao tamiko ny afanasitrana lehibe izay nataonao tamiko satria ianao le ao amin'ny Jesosy, ianao le telo fahiray ao amin'Andriamanitra koa ka mangataka aminao fanahy masina, oka ianao hiasa tanteraka amin'ny tenako fa tena nitry tena ambany dia ambany aho ka misandrata fanahy masina malala aho. Oka koa anokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy, sokafo ny masom-panahy tsiraray avy mba tena ino izy ireo, ino anao fanahy masina fa tsy zahako fa ino anao Jesosy zay Jesosy no fanirinao ary faniriko Jesosy dia ny inony zanakanao anao Jesosy malala ka foazony masom-panahy tsiraray avy mba azo anjara Jesosy amin'ny azonaina any an-danitra ny tsiraray avy fa tsy alamena fotsiny eto Jesosy fa tena azo fanafana tokoa ary hery tokoa zay vao misaraka eto Jesosy ny voninahitra ho anao, ny haja ho anao, ny dera ho anao ray malala ilay tokana ilay alpha sy omega ianao rery ihany fiandohana sy fiafarana ety ambony ity tany ity Jesosy ka misandrata tompo
amin'ny alalako ianao fa izaho kosa Jesosy dia hiena ambany dia ambany tahaka ny teny Jaona mpanao batisa fa ianao kosa tompo dia misandrata Jesosy ny voninahitra ho anao rery any Jesosy ny voninahitra ho anao rery any Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery any Jesosy mandrakizay doria amen 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 ary avy manalo amin'ny tompo aniva zany dia anoy ny amin'ny izay nataony tompo tamiko ny niantsony ay ho anisany mpaminany izany ry havana misy dingana amin'ny fiainantsika ary tsy tsapantsika akory tsy fantatsika akory hoe ay ny tompo miantso antsika amin'ny asa lehibe na koa hoe hofidiny tena hoe ho ampiasainy amin'ny faminaniana sy zavatra fahagagana zay tsy takatry everiny nofontsika zany dia isaonantsika ny tompo izany anio zany zako anambara aminareo ny amin'ny toyany ilay accident dia atraminy zako nataony Jesosy opération alleluia izy ihany no nanasitrana noho ny avy eo izy ihany satria izy no mpanasitrana izy no nanao opération ay efa misy témoignage ato tamin'ny 2022 teo eo le témoignage ato raha tsy diso azay anaty vidéo dia nisy ray koa nataoko tamin'izako tany Madagasikara tao amin'ny toby izany fa anio zany dia asainy tompo averiko eto le izy ho azay mbola tsy mahafantatra izany ny zavatra voalohany aloha dia izao Andriamanitra dia velona io Andriamanitra io ka rehefa tena vonina ianao hitady azy hiaona aminy dia hiaona aminy tokoa amen tena hiaona amin'ny tompo tokoa ianao raha tena vonina hiaona amin'ny tompo ry havana fa misy etape maro lalovantsika aloha zany hoe misaraka mihitsy amin'ny asan'ny nofo izany zay vao ho tanteraka amintsika zany izay lalana izay ka mila zany tsika tena hoe vonina tsara hisaraka amin'ny faharatsiana rehetra tompoko dia mila mibebaka mila miova fiainana fitondram-piainana zany mila miova fombafomba satria io mantsy ny tena olana amintsika olombelona le hoe hiala amin'ny fahazarana ry havana raha te hiditra lanitsika tsy maintsika miala amin'ny fahazarana ratsy zany fahazarana ratsy dia le fahazaran'le nofo mihitsy zany tsy maintsy alantsika zany io ny zavatra niseho dia tamin'ny fotoana io zany raha ohatra ka tadidinao ny tantara teo aloha tamin'ny sabata lasa dia momba ny amin'izako ilay voadonan'ny fiara zany ilay nanariny tompo satria tsy nitana ny voady le izy satria voady no nataoko dia ny tompo iaho ny teny Jesosy tamiko hoe tsy nitana ny voady nataonao tamiko ianao dia nananatra anao aho amen nananatra ay zany Jesosy misy ten'Andriamanitra manambara hoe ny zanakatiana no tsitsitsina tsorakazo Jesosy mananatra antsika kosa rehefa tena zanany isika mananatra tsy mitovy amin'ny ataony amin'izao tontolo izao rehefa ao amin'ny tompo isika dia anarany mba hiverina aminy dia arakaraka ny nanarany antsika zany no atsapantsika io tena tsy mety ataoko ty fa tokony miverina amin'i Jesosy nefa misy anaran'ny tompo fa tsy mety miverina amin'i Jesosy misy tsy mety miverina amin'i Jesosy fa rehefa verina amintsika dia faly Jesosy ary sambatra koa ny antsika sambatritsika satria tena hoe lanitra no tanjona ary tena hoe anana fiadanana ianao anana penao ao anatin'ny fanahinao tena zay mihitsy anatin'ny fanantsika tena hoe fiadanam-po ary tena tanteraka io tompoko dia misy ten'Andriamanitra aloha amin'ny Jaona 4:20 andininy fa 1:20 ihany no vakiako tsy andray verset maro aho zany anio fa momba ny amin'ilay nampafantarin'ny tompo ahy zany hovakintsika Jaona 4:20 andininy fa 1:20 vakiako tena maraha Jesosy tompo izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny raiko ary izao ho tia azy ka hiseho aminy amen ry havana ny ten'Andriamanitra dia teny velona ny ten'Andriamanitra
ary mila arahana zany le tenin'Andriamanitra fa tsy vakiana fotsiny, tena hoe pratikena fiainantsika zany le tenenin'ny tompo. De eto zany Jesosy io teny io zany nambarany aloha ny azavako ilay zavatra nataon'ny tompo tamiko. Io teny io zany no nomeny ny fanahy masina ay alohan'i Jesosy zany ho tonga anao opération ay. Io teny zany mazava be mihitsy hoe atao amin'ny Jona 7:10 andiny faraka amby roapolo hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ay hatreo aloha. Tsika zany tsy maintsy aloha zany manana ny didin'Andriamanitra. Le didiny fantatsika tsara fa mankatoa an' Jesosy maro be ny didin'Andriamanitra. Dia fantatsika tsara fa any amin'ny didy 10 eo ihany koa ny amin'ny teny ato amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsia, ao amin'ny Galatiana, reny didin'ny tompo avokoa reny ny amin'ny fombafomba ratsy zany tsy azontsika arahana. Izy mihitsy lay didy arahantsika Jesosy zany. De eto zany miteny hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany, ka mitandrina izany dia izy no tia ay. Amen. Ry havana raha manaja ny tompo isika dia mankatoa ny didin'Andriamanitra. Mankatoa zay ambaran'i Jesosy, zay teny ataon'i Jesosy dia arahantsika zany, ohatran'ny zanaka mankatoa ray aman-dreny any ande io satria ho any an-danitra ny tiantsika hodiana zany de mila zany tsika tena hoe mankatoa an' Jesosy satria te hiditra any an-danitra isika. De hoy ihany teny manaraka eto hoe ary izay tia ay no tia ny raiko ary izao tia azy ka iseho aminy. Amen. Zay le izy. Aveko ndray mpandeha. Ary izay tia ay no tia ny raiko ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Ry havana. Eto zany ny tompo dia miteny hoe raha tia ny tompo zany isika, raha tia ny tompo zany isika dia no ho tia ny raiko, dia tian'Andriamanitra koa zany tsika. Satria tsika tia an' Jesosy lay zanany, dia tian'Andriamanitra koa zany tsika, dia izao Jesosy ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Io no tanteraka fa le izy fahazavana mihitsy no niseho tamiko. Ry havana, rehefa iseho ny tompo zavatra anankiray ampaheresiko anareo rehefa iseho ny tompo dia tsy hiteny aminao izy ho avy ako iseho aminao. Arakaraka ny ataon'ny tompo nefa io mampiomana zany izy. Fa raha ohatra ka hoe misy zavatra atao satria fa teny fa zavatra fa miseho zay amin'ny tombo zany, ao amin'ny tombon'i Jesosy aminay moa zany dia efa miteny zany Jesosy mandefa ohatra mandefa iraka izy, mandefa anjely izy. Le anjely no afarany mampiomana izany. Alleluia. Zay ndraindray ny ataon'ny tompo koa zay mampiomana zany. Ndraindray zany ny tompo mihitsy no mampafantatra amin'ny parabola na signe zany dia efa fantatra hoe hoy zavatra iseho, hoy zavatra iseho. Zay zany le izy. Ka ny tompo zany izy mamebaiko satria izy lay Andriamanitra. Izy lay Andriamanitra na izy ihany koa no miteny amin'ny mpanompony hoe zao na zao na zao. Zay ny ataon'ny tompo koa zay zavatra zay. Ho hisy an'izao na tokony atao an'izao na mila manao an'izao nareo. Zay zany ataon'i Jesosy rehefa miteny Jesosy. Alleluia. Dia eto zany Jesosy nanambara zany ny tompo eto hoe ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Zay zany zavatra niseho. Zavatra niseho mihitsy io. Ry havana, ny tantaran'isy tao aorianan'izahako ilay voan'ny fiara dia nijanonako tamin'izaho tantara teto tamin'ny asabotsy lasa tamin'ny hoe tonga tato an-tranoko zany ny tompo ny feon'ny tompo no henoko tato an-tranoko zany hoe teo zany ny tompo dia no ny efa lasa zany ny tompo zany mbola teo am-pitomaniana, mbola teo zany ampandolehana dia lasa zany Jesosy. Dia teo zany tsapako hoe aiza izy zany no nanao an'iny na nanarany ahy zany. Dia teo moa zany nisy nanomboka zany amin'ny fanasitranana nakany amin'ny hôpitaly dia nitsabo tena foana nandritry ny 4 taona zany. Ry havana zavatra nahazo tena zavatra marobe mihitsy zavatra nahazo nisy zany tamin'ny fotoana io
ny amin'ny masoarako tanareo tamin'le nambarako hoe nienjerako de ty zany nienjera voalohany satria nasain'ny tompo ako niaro ny lohako de ny masoarako zany raha mijerinareo jereo rehefa miteny ako vilana kely ny amin'ny nifiko tanareo ngambany tsisy mamenatra an'za satria zava-pona ny tenantsika zava-pona ny atsika vilana kely ny amin'ny vavako rehefa mahita nareo mahita amin'ny kameranareo vilana kely amin'io nifiko io zany hoe ny rirana kely avizany ny amin'ny côté any masoarako tam'za vodonan'ny fiara satria no ny kapoka zany tamin'ny tany ny masoarako dia ny lohako zany ty lohako ty ny kasika tam'le ato amin'ny atoko ako zany azonareo ngambany am'le tolana eo ambany atoka zany ny lohako zany hoe niodina tena hoe ny kasika tany arina tany ny lohako zany de zavatra niseho ny vilana-kely zany nito amin'ny vavako araka nambarako de ny nifiko anakefatra teto ambany nietsika nify efatra naika ho alana zany reo nify efatra reo alleloia naika ho alana satria nietsika ny nifiko efatra teo ambany dia koa ny sorokako tena hoe namaivay tsy zaka mihitsy zany ny amin'ny sorokako anako satria am'zale nitotona zany de nietsika mihitsy zany ny amin'ny tolako zany de tao amin'ny atokako nisy tolana anakitelo na efatra teo eo tany amin'ny hôpitaly nambaran'izy ireo zany hoe atao zareo hoe misy terme médical moa zany ny fiteny zareo n'izy io hoe C3 C4 C5 zany hoe reo tolanareo zany ohatrany hoe naolana zany entorse cervicale zany dia tena mamaivay zany ireo tolako ireo na andro na alina na andro na alina tena hoe matory ako fa tena mijaly dia tsy maintsy ako nazondana ny vidondana spesiala zany momba ny amin'ny lanuka ny voloko nitapahako satria raha vao mipetaka fotsiny am'le atoko de mamaivay azavaiko anao satria hotsapanao le fahalebiazan'i Jesosy hotsapanao izany dia ny voloko zany raha vao mipetaka fotsiny amin'ny atoko de mamaivay mangiry-firy mihitsy zany satria tao amin'ny atoko nisy ny voto zany ny botsina zany reo tolanareo zany hoe tsy ny botsina be hoe manao ahoana fa ny botsina zany eo am'le tolako eo am'le atoko zany dia zavatra anankiray koa no ny avy am'le masoarako ilay nikapoka tamin'ny tany dia le nietsika hoy aho dia rehefa misakafo ako dia tsy afaka misakafo firy fa marary daholo iny sisiny tolako iny zany rehefa misakafo ako de ohatrany hoe ny nifiko rehetra zany marary azareo zavatra niseho ohatrany hoe marary zany nifiko rehetra nefa tsy nify nefa marary fa le tolana zany de misakafo miadana be zany za de mitsako tena miadana zany satria marary ny amin'ny tolako amin'ny masoarako izany miampen'izay koa de ihany koa zany amin'ny sofiko mare foana ako tena hoe bruit tanareo fiteny zareo anazy ity hoe acouphène satria le ohatra le nony avy am'lay asoka zany na tonga an'le izy le zale nienjera zany dia nefany ny olona mahazo zay bruit zay anatin'ny sofina zay feo maneno be zay anatin'ny sofina dia le olona manao écouteur foana ary koa mihaino zavatra maneno mafy loatra zany no tena hoe azo le zavatra re nefa zany nony avy am'zahako lay vodonan'ny fiara nanarin'ny tompo dia nahazo ana kosa zavatra zay zany tena hoe misy zavatra maneno natao sofiko anankiroa tena hoe tsy zaka zany tsy zaka ndraindray satria leo zany ndraindray am'le bruit anatin'ilay sofina zany dia ndraindray adino nefa eo zany lay bruit zany tena hoe maneno tsy tena mafy be le izy tsy tena mafy be fa tena hoe enina ohatrany sifflement zany no fahinona ohatra hoe zavatra maneno hoana moa zany fanazavako anazy maneno ohatrany hoe manindrona sofina zany izy io dia zavatra anankiray koa zany manaraka an'izay koa eo ihany koa zany ny amin'ny lohalikako ny lohaliko avy satria nienjera tamin'ny côté gauche tam'zahako nienjera zany de ny hansako zany hansako avy tena hoe nanaintaina be rehefa mamindra ako ny lohaliko ihany koa zany narary koa zany
de zavatra nisy zany a tsy afaka tsony a zany tam'izany a hoe andeha anao vélo iaraka amin'ny vadiko na ny ankonako satria teo aloha mantsy zany zay mandeha manao vélo a dia indraindray mandeha anaty ala hatramin'izao mbola mitony manao zay zany ny vadiko a satria za tsy te hanao zany intsony ahako fa teo aloha zany nanao an'izay satria tia mandeha mitondra bisikileta zany a mandeha makany anaty ala zany satria aty amin'ny tsena forêt zany aty amin'ny tsena aty amin'ny tsena misy tena hoe forêt be zany aty aminay aty ala be zany ity hatrany Allemagne zany io ala aty aminay aty io zany a dia namidiko zany ny bisikletako satria tsy afaka tsony hitondra bisikileta zany ny avy amin'ny zavatra nanjoa fa raha zao ako mbola afaka indray mamerina mitondra nefa za tsy te hitondra tsony zany satria ny tompona nasitrana zay ny anankiray koa de manaraka an'izay zany a inona koa za zavatra anankiray hafa koa zavatra nisy koa satria nisoratako eo satria indraindray adiniko zany le izy a eza zavatra tena hoe nisy zany reo zavatra reo zany a de zavatra ray koa rehefa ohatra za ka hoe mitana poketra indraindray le poketra eny tanako a latsaka satria tsisy heritso zany ny tanako fa misokatra ho azy zany de latsaka zany lay poketra eny tanako de tena mila mitandrina be zany zako a amin'ny zavatra zay tazomiko de ilay sorokako anankiroa ilay marary be io a na ny zanako lara tam'izany nefa nizy zany mbola tanora tam'izany mbola tanora moa zany araka fitenenana dia izy zany lava noho izah izy de izy zany rehefa ohatra ka hoe ohatran'ireny zanaka reny ohatra mananjanaka ianao de ity zany izy mamihana zany de izy zany rehefa ohatra ka mamihana anazy satria zany lava noho izahako de tsy zaka ny sorokako zany izy mamihana anahako de miteny aminy hoe aza manao azantsona satria mamay bebe zany ny tanako zany eo amin'ny sorokako zany dia misy akanjo misy veste misy manteau zany fetiko miasa zany izy io mavesatra zany le izy amiko nefa ne zavatra tokony tsy mavesatra zany fa nola izy mipetraka amin'ny sorokako de tsy zakany sorokako zany le izy ry havana ny antony anambarako zany rehetra zany de ho hitanao ny fahalebiazan'i Jesosy de noho ny aveo zany noho ny efa nandeha zany ny andro nandeha ny volana dia tonga zany ny fotoana tamin'ny 2020 oky anao iaino tsara satria mety ho tonga aminao koa zay zavatra zay nisy amin'ny fotoana tena nangetaeta be za iona amin'i Jesosy za tsy nieritreritra mihitsy hoe ny tompo anasitrana anahy ary tsy nieritreritra mihitsy tsy mba tonga tanatin'ny saiko mihitsy hoe Jesosy avia ovinanao Jesosy ho tonga anasitrana tsy nanetreritra zany mihitsy zany fa teny foana zany teny mandeha manao kiné anankiroa mihitsy ny ataoko tam'izany kiné anankiroa ny anankiray kiné zany le mpanotra reny zany ho an'izay tsy mahafantatra mino fa mahafantatra tao kosa rehetrarehetra ny anankiray zany manotra fotsiny momba ny amin'ny loha zany momba ny amin'ny mâchoire mba ampicalmer zany an'ilay douleur sotry zany de eo koa zany anankiray zany momba ny amin'ny la nuque zany sy momba ny amin'ny lamosina zany amin'ny tanana zany de nefany vao mikasika ana le olona amin'ny tanako zany amin'ny sorokona amin'ny lamosina de tena hoe marary amin'ny atoko tena hoe mamaivay zany tsy zaka zany le izy tena hoe matériel kely ampiasainy de efa hoe mamaivay amiko zany de le izy mampakalme kely fotsiny nefa tsy nasitrana ana mihitsy de noho ny aveo koa noho ny tany amin'ny hôpitaly zany efa niverina tany satria niverina ny mois de janvier ngambany niverina tany satria tsy voakarakara tsara zany talohan'io zany satria ohatrany hoe zay zany tena hoe efa plan'ny tompony zany le izy fa tsy hitan'zareo tsara zany ny hoe tsy nanao radio tsara zany zareo na IRM zany tsy natao zareo tsara izy de tsy hita zany hoe ina zany tena hoe zavatra misy mahazo anahako de naveo zany efa miverina tany manaraka zany dia namen'ilay dokotera zany Minerva zany hoe ohatrana mosy kely zany izy io ohatrana reny zavatra mba hoe iarovana ny tenda zany iarovana ny loha zany mba tsy hoe anao fetsika be loatra zany dia apetaka zany izy io zavatra apetaka fa tsy entina matory akory zany le anako satria misy arakaraka le olona zany io de le izy zany ohatrana pozina inona moa zany ohatrana pozina echarpe kely zany fa fiaina tenda zany dia apetaka amin'ny tenda zany izy io mba tsy apetsika be zany ny loha zany la journée zany na rehefa ohatra ka reraka be zany dia manao an'izay zany mba tsy mapetraka be alohako zany
makarepo kely zany riavana zany rehetra zany zavatra niseho tamin'ny fiainako tarinany accident de ny aveo rehefa mandeha mitsangatsanga zay ny anaty ala na koa mandeha manao course na mandeha voaka an-trano de afantatry ny vadiko sy ireo ankonako fa tsy mandeha lavitra intsony nefa za teo aloha tena hoe mandeha mitsangatsangana tsy mijanona de hoe adiny ray na adiny ray sasany ara de mandeha foana zany satria manao la marche zany zay zay atao trano zany zay sy nivadiko zany ndraindray nikisiko entinay tamin'izareo mbola kelikely fa noho ny aveo zany tsy afaka manao zay intsony fa izao efa afaka manao zay indray zany fa na de zany ary tena hoe mitandrina satria ny zavatra anankiray io zany na enany tompo fotsiny zany fa tsy nalany tanteraka de ny amin'ny hansako ny hansako ndraindray mbola misy douleur kely fa tsy tena sitrana tanteraka zany fa ny rehetra zany de sitrana avokoa zany rehetrarehetra de ny aveo zany tonga zany ny fotoana tamin'ny 2020 mois de décembre ohatran'izao alléluia sotra Jesosy tsika tena ohatran'izao mihitsy ny fotoana tamin'ny 2020 de herinandro alohany atongavan'le 20 décembre zany le izy herinandro aloha atongavan'ny 20 décembre ohatran'izao vaninandro mihitsy zany zavatra niseho sotra ny tompo lehibe tsika satria tao tena matsapa zavatra de zavatra niseho zany za zany matsapa amin'ny fotoana io fa miteny amiko fanahy masina miteny za fanahy masina amin'io miteny fanahy masina hoe miomana ianao fa ho hisy zavatra iseho zay zany ambara fanahy masina aminahy de manao zavatra ko atao trano mizavatra tokona mandeha ivoaka dia verina ndray fanahy masina miteny hoe miomana ianao fa ho hisy zavatra iseho de tsy afaka anatin'ny saiko zany le teny averiniberi anatin'ny saiko zany le teny hoe miomana ianao fa ho hisy zavatra iseho de nanontany zany ny fa inona zany zavatra iseho inona misy zavatra iseho inona zavatra iseho de ny aveo io herinandro io zany ako dia efa nieritreritra koa hoe anomboka zany antany an Jesosy hoe mangetaheta ahitany tompo tena mangetaheta ahitany tompo tena hoe tsy haiko fa tena hoe mirehitra be tao anatiko zany te hitan'i Jesosy zany amen 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 raha ohatra ka mandalo aminao zay zavatra zay dia tena hoe aza mitsahatra tompoko aza mitsahatra fa vomi tadiavo izy vomi tadiava bebe koa satria ny fanahinao no tiany tompo anatona azy ny fanahinao zay no tiany tompo hitady satria misy zavatra iseho zay matoy ianao mangetaheta de aza mitsahatra fa arao lay fanahinao ao anatao satria nofinao zany tokony ahetrinao zany le nofinao ahetreo le nofo fa apekaro le fanahy vava bebe kokoa dia mitadiavan'ny tompo bebe kokoa mitokana satria zay no zavatra ny andohany natongavan'ny tompo amanga anasitrana de ny aveo zany tao anatin'izany dia herinandro aloha teo eo zany dia tena hoe nangetaheta be tady an Jesosy te hiaona aminao Jesosy ny teny zay mihitsy ako zany hoe te hiaona aminao Jesosy te hitanao Jesosy zay nambarako te hitanao Jesosy tena hoe nangetaheta hitan'ny tompo zany ny aveo ay zany io teny io efa tonga tany an-danitra io teny io zay zany natonga ny fanahy masina efa nampitandrina ay efa nanomana ay moa zany fa tsy nampitandrina efa nanomana ay hoe miomana ianao fa ho hisy zavatra iseho dia nangetaheta ako ahitan'i Jesosy nangetaheta hitan'i Jesosy ndosika te hitanao Jesosy te hitanao Jesosy zany zavatra nambarako zany ny aveo tonga zany ny andro azoma telo andro alohan'ny ilay tompo zany anao opération andro azoma zany zoma atoandro io zoma atoandro io zany sakafo zay tato trano zany zay tato trano zany tamin'io zanako vavy tsy tadidiko teo isa tsy teo fa zay teny mianaka zany zako de ny ramoseko de zanako lahy de sakafo zany zay vita ny sakafo ny zoma atoandro de nagagahay tsy nona intsony mihitsy ako tena tsy nona intsony ny zoma toute l'après-midi ny zoma après-midi rehetra ny zoma alina
ny sabotsy tontolon'andro tsy nona mihitsy azy zany ary tsy nangetaheta. Ry havana, rehefa ny tompo izy mihitsy no mitana zany, izy mihitsy zany no mampanao fadikanina antsika, dia tsy nona mihitsy tsika. Rehefa ohatra ka ny tompo zany miantso anao ka hikarakaranao dia arao fa aza manohatra satria zako zany tamin'ny fotoana io zany hoe tsy nona mihitsy azy zany fa ohatrany hoe maninona ary no hoe tsy mangetaheta akory de nindray misotro rano kely tafiditra ao ambavako le rano de mivoaka iny tsy tafateliko iny tonga de mivoaka iny rano iny satria ay zany ny fanay masina efa manomana ay anamboarany tompo azy zany izy ho avy anao opération tonga zany dia tavavoaka zany le rano zay nisotroko zany de naveo tonga zany ny sabata tamin'ny fotoana io zahay mbola tsy tato amin'ny YouTube fa mbola tany amin'ny Facebook dia alahady zany no nanaovanay vavaka en direct zany tany amin'ny Facebook de hoy ny fanay masa tamiko ny asabotsy zany amin'ny sabata zany tamin'io ozy miantso anao hoe ny toriteny ataonao rapitso dia mijoro avombelona ianao ny amin'anao le voany accident iny zany nataoko ny alahady ariva za amin'io le sabata mbola tsy nisakafo tsy misotro rano ary zavatra mampagaga hitanareo rehefa ohatra ka nona isika rehefa nona atsika de indraindray tsika ohatra matsiaro eradreraka ary koa ny kibo koa manenoneno na koa ny vavony koa manomboka marary tsisy zany mihitsy tsisy zany mihitsy tena ohatrany hoe olona voavo sakafo foana zany zako ary ohatrany hoe olona avo sotro rano foana zany tena hoe ny tompo mihitsy tena nitana an'ilay nofo mba tsy ho hisy sakafo satria ilainy madidio izy ho tonga anao opération. Alléluia. Tsara Jesosy tompontsika lehibe indrindra io Andriamanitra io tsisy zay tsy hainy atao de ny aveo zany tonga zany ny sabata alina zany dia natory tonga ny alahady maraina de mbola matanjaka be foana ry havana rehefa mifadianina ianao dia aza atao fantatry ny olona efa nanao fampianarana teto momba zay ataovanao sy ny tompo satria ny tompo no mampanao anao fadikanina indraindray ohatra ka hoe matsiaro ifadiana ianao indraindray fanay masa zany omby anao mifadianao ana satria mety misy tsy mety amin'ny fiainanao tokantranonao na fiainanao raha ohatra tsy manatokantrano ohatra hoe mbola tsy manambady ianao ohatra mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny ianao na mipetraka aman'olona dia mety ny tompo mihitsy no miteny hoe manaovanao fadikana ohatra mahatsiaro anao tokony ifadianina izy zay te ampaherenao te hanovanao izay de arao fa za manohatra satria misy tia ny tompo amboarina zay aminao dia tamin'io zany fotoana io zany dia zany tsy nieritreritra sakafo tsony zany satria tena hoe tsapako hoe za tsy nona tsinona de tonga zany ny alahady maraina de za koa mikarakara sakafo ny ankonako zareo misakafo zako tsy te hinana mihitsy tsy fantatra izy ireo zay le any boky Matthieu any boky Matthieu manambara mihitsy any amin'ny momba ny ilay fadikanina Matthieu toko fahenina amin'ny verset any Matthieu toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo zany efa kitsika kely any Matthieu mizay tsika mbo mahazo verset any kosa Matthieu toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo ka hatrava valo ambin'ny folo Matthieu toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo ka hatrava valo ambin'ny folo vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa ianao kosa rehefa mifadianina dia hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady anina ianao fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Tanareo zany tena hoe mila zany ho ataonao ao amin'ny mangingina zany le izy ary ianao mila mikarakara teny ianao mba tsy ho hitan'ny olona zany tsy mila manao malahelo be na tena ohatrany hoe kivikivy be fa tsy misakafo fa mila tsika tena hoe faly satria zava-tsony zany satria amin'ny fanahy tsika rehefa misakafo nofo de falifaly tsika vavoko ny kibo nefa rehefa sakafo nefa rehefa ohatra ka hoe tsy omena sakafo ohatra ny nofontsika de malahelo isika de tahaka zany koa ny amin'ny fanahy
Rehefa omentsika ten'Andriamanitra fanahintsika satria sakafom-panahy na vavaka antsika dia falifaly le fanahintsika. Dia tokony tsika tena hoe falifaly satria fadiantsika ho an'i Jesosy ho an'ny fanahintsika zany. Ataovy am-pifaliana zany ilay izy satria hiaona amin'ny raintsika ane tsika e, raintsika zay any an-danitra. Zany any amin'ilay fadikana zany dia ho anao sy ny ray ilay izy, dia izy eo amangingina no mahita anao. Fa raha ohatra kosa nefa hoe fadikana hoe atao miaraka amin'ny rehetra dia hitan'ny rehetra zay zavatra zay. Fa rehefa anao manokana sy ny tompo dia anao manokana sy ny tompo. Raha fantatry ny olona moa dia tsy anao koa no niteny fa fantatry ny olona fotsiny zany ilay izy. Dia ny avy eo zany toizako zany ilay zavatra niseho. Dia tonga zany ny alahady tontolon'andro, mbola natanjaka be mihitsy ahako, tena hoe tsy natsiaro reraka zany mihitsy. Dia ny avy eo tonga zany ny alahady hariva, niditra mivavaka teo amin'ny Facebook zay. Dia no nivita ny fotoam-bavaka teo. Alohan'ny hanambarako aloha ilay zavatra niseho dia mety gaga nareo hoe ahoana atao anaty Facebook nefa nareo tsy mandeha Facebook intsony. Ny tompo mihitsy no nanalana itao, nasy tompona tsahatra. Nasy tompona tsahatra satria nampafantary ahy netiny tany amin'ny elo Facebook aho. Raha mihinanao tsara, raha tsy mihinao dia anao sy Jesosy. Riavana tsy maintsy miteny ahako satria zay le hoe témoignage. Anjaranao na andray na tsia. Fa netiny fanahy masina hitako zao mihitsy tany amin'ny elony Facebook zany. Efa misy témoignage ihany ary tena hoe ilay témoignage any ary tena tadidiko hoe tadidiko hoe tontomany angambana no témoignage satria vao vita mihitsy zavatra hitako zany. Vao avy tany amin'ny elo mihitsy zany no nitomananao zay témoignage afaka tadiavinao atao anaty vidéo le izy. Ka tena mila mitandra zany isika dia nasain'ny tompo nivoaka tao satria efa namafy vo tao zany dia efa ampy zay dia nila nivoaka tao. Dia ny avy eo zany ny tompo efa nampafantatra hoe amin'ny ohatro zany no anaovana ny asany ary efa nisokatra efa ela koa zany ity ho avy Jesosy ity na mbola tsy tena hoe sokafana raha tena le hoe groupe ho avy Jesosy zany fa efa nisokafako aloha zany ity ho avy Jesosy ity alohan'izay anokatra ny tena hoe ho avy Jesosy zany. Alleluia. Satria ny tompo ihany koa zany naniraka hoe anokatra nito hitoriana teny zany anambarany fahalehibiazana zany tamin'ny début zany. Dia zavatra nisy zany ny avy eo tonga zany ny alahady hariva. Tonga ny alahady hariva, vita zany ny fotoam-bavaka tao amin'ny Facebook. Dia ny avy eo hoy ny fanahy masina miantso ahy. Hoy izy miantso anahy, mandeha any ianao mandro dia amin'ny savony tsisy parfum satria zay mantsy fampiasaiko zany satria efa nampianarin'ny tompo zay zany satria tao anatin'ny fotoana zany izay zahavoan'ny accident ary taloha kely izay koa zany dia efa nanamboatra foana zany Jesosy zany hoe riavana amantaona ny tompony manamboatra antsika satria maro be mantsy ny olona tonga mivavaka dia kivy satria tonga dia tena hoe mieritreritra hoe tonga dia hoe ho tanteraka be ianao. Tsika tsy ho tanteraka mihitsy fa mila tsika miezaka koa nefa isam-batan'olona ary ny zavatra rehetra koa mila koa ianao ihany koa no hoe miezaka miala koa amin'ny ratsy zany satria na ampairanareo foana ry mama Felicia Sokerika nefany ianareo nefa tsy ezaka hiova dia tsy afaka mihitsy ianao no anaraka an' Jesosy zany. Fa io ianao ihany koa no mila koa no miezaka zany mandray décision koa miala amin'ny ratsy dia mitady bebe kokoa an' Jesosy zay vao hitan'ny tompo ianao satria lalana makany an-danitra dia ho anao manokana ihany koa io tompoko. Za dia mitory fotsiny sy manambara zay nataon'ny tompo tamiko sy ny ankohonako sy ny mirakla rehetra zay naseho an'ny tompo eo koa ny amin'ny zanak'Andriamanitra zay sain'ny tompo hoe ambarao zavatra ohatr'izao dia izay ny anahako sy manoro anareo lalana marina fa tsy afaka anery anareo ary tsy azo atao koa ny manery tsy azo atao fa Jesosy raha tsy manery fa manome safidy antsika fa arakaraka antsika zany na anaraka antsika na tsy anaraka zay zany le izy zay zany le makany an-danitra. Dia ny avy eo zany teny zany ny fanahy masina hoe mandroa ianao amin'ny savony tsisy fofona dia nandro zany amin'ny lokatra amin'ny tongotra zany nandro tamin'ilay savony zany tsisy fofona zany. Dia ny avy eo nandeha natory ahy zany ny avy eo tamin'ireny aloha zany mbola nanao menaka volo nataoko dia efa nampianarin'ny tompo zany hoe ny menaka volo tsy azo atao zany zavatra fangaroaro
ohatra ka hoe huile d'olive ny ampiasainao dia huile d'olive ihany. Ohatra ka hoe huile coco ny ampiasainao dia huile coco ihany, fa tsy azo afangaro. Ary mazava be ten'Andriamanitra vakintsika teo, jereva atao amin'ny Matthieu toko fahafilo izy teo, Matthieu toko fahenina. Jereva ten'Andriamanitra vakintsika teo fa manambara eo amin'ny 9:10 io Matthieu toko fahenina 9:10 vakintsika anarany Jesosy Tompo hoe fa ianao kosa rehefa mifady anina dia hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao. Amen. Hitanareo zany, mila antsika manositra menaka manitra. Jereva fa ny fofona menaka dia le fofon'le menaka ihany. Misy olona tsy tia fofona huile coco ary misy koa olona tsy tia fofona huile d'olive, fa ny fofona menaka dia ny fofony ihany, fa tsy hoe asiana ranomanitra kely. Ry havana, le fofon'le menaka dia menaka tsotra zany. Menaka tsotra no azontsika ampiasaina. Dia tamin'izany zahako tamin'izay fotoana izay mbola nanao menaka volo zany, tamin'izay fotoana izay nanao menaka huile d'olive zany no nosorako tamin'ny voloko. Dia nandeha natory zany no avy eo. Ry havana, no natory ahako ny alahady alina zany io, zany hoe ny zoma atoandro farany sakafo dia sabotsy alahady alina zany. Le alahady alina io efa nioatra ny amin'ny 12 alina zany eto. Zany hoe efa alatsinainy zany amin'ny fotoana io. Tsy haiko hoe tamin'ny 2 maraina ve sa tamin'ny 2 sasany sa tamin'ny 2 maraina ny tompo no mahalala, satria tsy mety raha ohatra ka miteny zavatra diso, fa Jesosy mahalala ny ora. Amen. Dia nevesany te andeha hivoaka any amin'ny toilette zany, andeha hipipi. Dia neveo ny toilettenay dia ambadika ny chambre anay, mivady zany misy varavarana zany eo dia le varavarana tamiza tsy midiko satria afaka mivezivezany amin'ilay salle de bain zany izy io, sady koa zany toilette zany dia misy koa zany baignoire tamin'izay fotoana zay fa niovaina moa zany le izy amin'izao. Dia zavatra an'izay zany nandeha nakany amin'ny toilette ao amin'ny toilettenay io dia mametraka izay jiro kely, lampe kely amin'ny prise minuterie zany. Zany hoe le lampe kely io zany rehefa apetakanao eo amin'le prise dia rehefa mandalo ianao dia mirehitra izy. Dia fantatrareo ngamba zay lampe zay kosa, rehefa mandalo ianao dia mirehitra izy dia rehefa afaka 3 minitra eo fotsiny dia maty zany ilay jiro io. Dia rehefa ndraika hoe mandalo indray ianao dia mirehitra indray zany izy dia afaka 3 minitra eo na 2 minitra eo dia maty zany ilay jiro. Dia io zany no misy tao amin'ny salle de bain anay. Dia naveo zany no nefa nipetraka zany dia izahako eo amin'ny toilette zany tsisy mamenatra an'izany satria ny nofo iaho dia manteau efa nitorain'izay teto ahako na tamina vidéo anankiray. Manteau zany hoe salotra fotsiny ny nofontsika io, vatantsika io zany manteau io, fa le fanahintsika ao tompo no tokony ho any an-danitra. Amen, amen, amen. Io fanahy io vonjeo ny fanahinao, tompo vonjeo ny fanahinao. Aza manaiky hopotehany nofonao ho any amin'ny elo. Tena mampahirenao tompoko. Matoa tonga eto dia Jesosy zany mitondranao eto, eto ny tompo eto ianao. Ary izao témoignage izao. Dia ok ianao hizara amin'ny hafa ihany koa, partage eo amin'ny hafa ihany koa mba hamonjy ny hafa, satria manjary tia teny antsika ohatra ka hoe tsy mizara ho an'ny hafa. Satria ny tompo te hamonjy ny olona rehetra. Dia ny aveo zany no nefa nipetraka zany ny pipi teo amin'ny toilette dia naharitraritra kely zany teo dia maty zany ilay jiro. Maty zany ilay jiro dia maizina be zany tao amin'ny toilette zany. Ao amin'ny chambre anay koa maizina be koa zany na dia misokatra zany ny varavarana. Tampotampoka teo tonga dia nisy fahazavana lehibe tsisy toy izany ety ambonin'ny tany. Alleluia. Tsisy toy izany ety ambonin'ny tany. Amen. Fahazavana lehibe tonga tao amin'ny salle de bain. Ary ilay fahazavana tsy mipaika amin'ny tany zany, fa raha mijery zany ianao dia misy elanelany kely ohatran'io angambany amin'ny tany zany.
fa tena hoe nameno zany ny hevitra rehetra zany le fahazavana, nameno ny hevitra rehetra zany. Ary le izy raha ohatra ka hoe efa nahita ianao na amin'ny télé io na amin'ny reportage io, na ohatra hoe any amin'ny toerana misy an'izay koa ianao toerana misy la neige dia ohatran'ireny glasy reny zany, ohatrana glasy reny ohatrana vitre zany. Ao amin'ny boky ny Apokalipsy mba ho vakiantsika. Boky ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Toko faharoa amby roapolo eo amin'ny andininy voalohany no vakiantsika aloha. Vakiko teny amin'ny anaty Jesosy tompo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ihany. Ny titre dia hoe ny paradisa. Ary nasehony ay ny ony nisy ranonaina manganohano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Amen. Ajantsika teo. Ajantsika teo. Alleluia, ajantsika teo. Mazava be hoe ny ony zany misy ny ranonaina zany any an-danitra dia manganohano tahaka ny vato kristaly. Amen. Riavana tahaka an'izay izy. Tahaka ny vato kristaly. Tena hoe mazava be zany, mazava be ohatrana fitaratra zany. De neveo le fahazavana zany le fahazavan'ny tompo zany. De le izy hitako zany lay meuble tato an-trano tao amin'ny salle de bain satria misy an'le fitoerana entana zany misy koa zany an'le baignoire tamin'izay fotoana zay hitako ohatrany hoe jiro be zany, mazava be ohatrany atoandro be. Zavatra mampagaga dia ny vadiko ao amin'ny ao amin'ny trano fatoriana, tao amin'ny trano fatoriana, izy zany tsy nifo zany izy, tsy nahita ninina izy. Ary napagaga koa zanako vavy nenazy ny chambre zany ambony salle de bain io tsy zavatra eniny koa zany riavana, fa le fahazavana de tao amin'ny salle de bain irery any. Ary fahazavana tena hoe ohatrana kristaly tena manganohano, tena tsara ohatrana vitre mihitsy zany. De neveu zany za amin'io tsoroko aminareo amin'io aho dia manomboka mivalana nefany 3 andro tsy nisakafo, efa ho 3 andro zany de tena hoe mivalana zany amin'ny fotoana io. No nefa nanomboka zany ny tompona nasitrana anahy, na tamin'ny fiandohana kely izy nasitrana anahy zany. De neveu zany eo amin'ny fotoana io dia zavatra tsapako tsy misy ora eo anatren'Andriamanitra. Tsisy ora eo anatren'Andriamanitra. Ary tena hoe tsisy bruit eninao na de kely ara. Tsy mare mihitsy ianao hoe na de hoe hitanareo ty amintsika na any amintsika zany na iza zany ambony tany ohatra hoe mare, ohatra hoe lalitra mandeha, tsy mare an'izany ianao. Tsy mare bruit na de kely akory ara, tsisy feo na inona fa tena hoe anatina filaminana tanteraka, tena hoe milamina, tena hoe fiadanana. Amen, fiadanana. Tena hoe ny fanahiko tena hoe milamina be tamin'ny fotoana io. Dia zavatra niseho za zany tsapako zany hoe misy zavatra miseho amin'ny fotoana io zany. De ny teny zany amin'ny tompo hoe Jesosy raha tonga ho any fotoana angalanao anahy ialako eto ambony tany zany raha tonga Jesosy ny fotoana ialako dia voninahiko. Zay nambara ohatry zay zavatra nambarako hoe raha tonga tompo ny fotoana ialako dia voninahiko. Dia teo ako narehan'ny tompo ny teny hoe aza matahotra hoy izy. Teneny zany hoe aza matahotra. Riavana amin'ny fotoana io dia atao amin'ny sofoko akavanana. Avy ato amin'ny akavanako nare am'izay ako manomboka mare ohatran'izao, ataoko le bruit, ataoko amina stylo, mare ohatran'izao.
zany zavatra henoko anatin'ny sofiko zany henoko anatin'ny sofiko tsy fantatro hoe nandritry ny hafiriana, tsy fantatro nandritry ny 5 minitra moa zany, nandritry ny 5 minitra zay angamba le fiteny nandritry ny 5 minitra zany no nisy an'izay zavatra zay. Fa henoko anatin'ny sofiko mihitsy no henoko anatin'ny sofiko mare ohatran'izany ahako. Ohatran'ireny hoe mikapokapoka kely rey zany fa mitsatosatoka ohatra zany le izy zany. De zany amin'io tena hoe milamina be de zavatra ray koa jerevako ny tanako tsemboka be. Nefa zany nampahafantariny fanamasina tamiko fa tsy akory tsemboka fa io le hoe na zavabe mihitsy le hoe tena hoe loharanunaina kristaly toy ny vato kristaly. Tena hoe ny tompo mihitsy no nanasitrana tanteraka ay zany amin'ny fotoana io manao opération zany Jesosy amin'ny fotoana io. De naveo ny zavatra ray nampagaga ay amin'ny fotoana io mijery ny tanako ahako hitako tsara velatany satria mazava be tsy ny tena mazava be. Jery ny tanako ahako dia henoko io fa tsy hitako henoko amboniny tanako avy ny fitepony foko. Azonareo tiako ambara henoko hoe ny foko mitepo zany mitepo normal fa tsy akory mitepo aingana be fa mitepo normal amboniny tanako avy nefa tsisy nina nefa amboniny tanako. Fa hitako zama mafantanako zao toetrany hoe rano zany ohatrany hoe misy rano mazava be moa zany tena hoe mazava be zany de fôkotran'izao zany fôkotran'izao dia maneno zany le anatin'ny sofiko zany le tak ataon'ny tompo ohatry tak ohatry henoko zany anatin'ny sofiko ny aveo za amin'io araka teneko hoe tena hoe mivalana be zany za amin'ny fotoana io. De nefa aveo afaka minitra tsy haiko hoe firy dia lasa zany ny tompo tonga de verina maizina tanteraka tao anatin'ny salle de bain. Ny verina maizina tanteraka ry havana. De teo ako mbola tsy tonga saina ihany ry havana ny tompo mihitsy no manao an'izay. Tompo mihitsy no manao an'izay hoe tena hoe amplamina zany antsika de izy mihitsy tena hoe miregle zany momba antsika mba tsy hanahitaitra antsika zany. Zavatra nataoko zany taloha de nifafa zany vita zany fikarakarako teo dia nisolo akanjo mandry ahako satria kotsa be zany le akanjo nanaovako. Tena lena be le akanjo nanaovako de nisolo an'iny zany amin'io zany zako ohatran'ny hoe sady manao zay hoe maivizaka zany amin'ny fotoana io maireraka zany amin'ny fotoana io. Nalako zany ny akanjo de solo an'iny zany satria mando be le izy de tonga de natory. Vera natory ahako za teo ampatoriana tsy tadidiko hoe tamin'ny io ve na talohan'i Jesosy tonga nanao opération ana no nanofy ahako. Ny nofy hitako dia hitako ny carte du monde zany. Ny carte zao tontolo zao naseho an'ny tompo ay teo anoloako zany le izy. De hitako zany fa Afrika amin'ny côté Afrika zany feno ohatrana ronono tena fotsy zany ohatrana ronono ohatrana ronono tena hoe mitsororoka zany amin'ny continent africain. De tsoroko aminareo fa Madagasikara tsoroko satria zavatra naseho an'ny tompo ana le izy tsy ao anatiny izay ohatrana ronono be zay zany no mitsororoka fa misy teboka kely ao. Madagasikara teboka kely fotsifotsy de ny amin'ny toeran-kafa koa tsy haiko Amerika na ohatrany misy teboka kely fotsifotsy koa fa ny ao Afrika mihitsy zany tsika afrikana ihany koa tsika fa le continent africain iny koa zany izy tena hoe feno mihitsy tena hoe ronono zany mitsororoka zany. De mampahafantarina fanahy masina hoe ny revay ny fifoazam-panahy ao zany tena ifo zany ny amin'ny hoe ara-panahin'ny olona. Ry havana efa niteny teto ahako mila tsika miala ny amin'ny fanompotsapy. Mila tsika miala ny amin'ny fanompotsapy. Mila tsika tena miova. Aza manamafy ny fonao raha mbola anatin'izany ianao fa tsy ho tafiditra lanitra mihitsy. Maro be ny témoignage ato. Maro be ny témoignage momba ny amin'ny statut ato. Fa anjaranao raha manamafy ny fonao sy ny fanahinao ianao fa misy ny elo tompoko. Misy ny elo. Aza manamafy ny fonao na ny fananao fa tena miova.
miala mikolokolo, miala amin'ny ratsy rehetra fa tena misy ny elo tompoko. Dia toizako ilay témoignage. Ny avy eo tonga zany ny maraina zany dia efa ny atoandro ako ny fo zany tena tsiaro noana am'izay. De ny atoandro zany latsina ny atoandro zany teo no ny sakafo maivana tena maivana zany. Zany hoe 3 andro zany le izy, 3 andro. Zavatra niseho no ny après-midi ako teo eo niresaka tamin'ny Azokerika, fantatrareo ato izy. Niantso anazy tamin'ny telefona de nazavaiko tamile izy. Za mbola tsy natsapa amin'io hoe nanao opération anazy Jesosy tena hoe tsy tsapako zany amin'io fotoana io Zavatra niseho ny alina an'iny tsy tsapako akory satria zay mihitsy zany nataony fanamasina tamiko. De zany resaka tamin'ny Zokerika zany nanazava taminy de teo izy no teny taminao hoe tonga nanao opération anao Jesosy. Alléluia. Zay vao tena hoe tsapako hoe zay le satria nanamary ny fanahy masina hoe zay ozy izy natao anao. Ohatr'izay nambara fanahy masina. Nampafantara zany hoe voalazan'ny Zokerika zany zavatra nataony tompo tamiko zany. Ry havana teo nitsapa ny tao amin'ny atoko ako afaka ilay nibotsina. Alléluia. Afaka ilay nibotsina. Tsisy intsony fa niverina normal la ny atoko ako. Ry havana ny douleur rehetra afa-tsy ny hanche ihany ho iaho. Afa-tsy ny hanche gauche ihany no tavela. Tahaka ny nataony tompo tamin'ny Paoly. Tahaka nataony tompo tamin'ny Saoly. Lasa Paoly. Ry havana. Jesosy nametraka zavatra ray tamiko satria zay no tidy. Tenin'ny Paoly raha fantatrareo tsara ny tenin'ny Paoly dia ny fahalemeny Paoly iny nambara anatin'ny ten'Andriamanitra. Iny nambarany Paoly. Ny fahasoavan'ny tompo no natoy izao aiko. Ny ansako tsy hoe kory marary foana sanatria de sanatria. Fa rehefa ohatra ka hoe mandeha mitsangatsangana ela loatra aho de efa mame sinina ny tompo hoe ampy zay. De eniko douleur kely zany, kely ho iaho dia manao demi-tour de miverina de efa ampy zay fitsangatsanganana. Zany ataony tompo amiko. Fa tsy marary intsony takany teo aloha hoe marary be takany teo aloha. Fa na ohatra ka hoe makaiza de tsy maninona mihitsy. Fa rehefa ohatra ka hoe lasa lavitra ohatra zany zavatra ataoko mamindra sotry zany iny no manomboka zany tena hoe manaitaina kely zany le izy. Alléluia. Ny lohalika sitrana. Ny sokako sitrana. Ny nifiko reo nangatahako tamin'ny tompo. Tarina zavoana aksika Jesosy oka ho Jesosy ianao ohatr'izay nambarako azalanao Jesosy oka ho tompo ny nifiko mba tsy ho afaka Jesosy. Fokanao tompo anidy indray Jesosy lay nangataka tamin'ny tompo de tena nisitraniny. Navery ny dina mihitsy lay ary nifiko dia teo daholy soranan'i Jesosy. Soranan'ny tompo ny afalebiasany. Dia eo ihany koa ny amin'ny soroka sitrana tsisy douleur intsony. Eo ihany koa ny amin'ny sofina tsy mare bruit intsony. Ry havana tsara ny Andriamanitra atsika. Ny tanako afaka mibata zavatra mavesatra indray tahaka ny teo aloha. Alléluia. Ry havana sitrana tanteraka de tanteraka tokoa. Jesosy no tonga nanao opération. Ary ny tompo mihitsy nanamarina mbola namarininy no ny efa tany amin'ny toby namarininy tamin'ny mpanompokelon'Andriamanitra fa tany amin'ny tompo zany namarininy fa tamin'ny fotoana io hoy izy no notokanany ho mpaminany. Tamin'ny fotoana io zany no notokanany ho mpaminany zany. Fa le natao tany amin'ny toby no ny avy eo tarina nabatisanay iny zany ho atao tapabe maso n'izao tontolo izao. Alléluia. Fa efa notokanany manokana aho zay tato traniko. Zay ny Andriamanitra antsika. Ry havana, raha ino ianao tsara. Raha tsy ino ianao tsara ihany koa. Fa za de tsy maintsy manambara nataony tompo tamiko.
ho an'izay mangetaheta hiditra any an-danitra satria asainy tompo miteny aho hitsoka ny trompetra dia tsy maintsy mitsoka ny trompetra, tsy maintsy miteny aho hibebahany gasy te hibebaka hiala amin'ny ratsy rehetra ary zay te hiaona amin'ny tompo dia tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra tompoko. Aleloia. Tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra raha te hiditra any an-danitra isika. Zay ny ao amin'i Jesosy. Tsy maintsy mahafoy ny amin'ny mombany amin'ny nofo isika raha te hiditra ny lanitra. Zay ny ao amin'i Jesosy. Fa raha ohatra ka mbola miaina araka ny nofo isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy tompoko mandrakizay. Mandrakizay. Ary tsy hiaona amin'i Jesosy mihitsy mandrakizay raha ohatra ka mbola hiaina araka ny nofo isika. Ny tompo ilay fahazavana, izy ilay fahazavana, ao amin'ny bokiny Apokalypsy teo ihany, toko faharoa amby roapolo teo ihany ho vakiantsika ny tohany kely manazava hoe izy ilay fahazavana tonga tato an-tranoko. Apokalypsy toko faharoa amby roapolo ho vakiantsika averiko andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia miangavy anao hiaino tsara dia rehefa avy eo tsika hivavaka ho anao ahoko. Vavaka ho anao raha ohatra ka vonona ianao tena hoe anatona an Jesosy hiverina amin'i Jesosy hiala amin'ny ratsy rehetra ary koa hitady ny tompo satria Jesosy miantso antsika mba hanantona antsika azy ary mbola eo foana Jesosy raha ohatra anao mangetaheta hiaona aminy. Mangetaheta hiaona aminy dia eo foana Jesosy. Vakiantsika Apokalypsy toko faharoa amby roapolo toko faharoa amby roapolo vakiantsika eny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy dia miangavy anao tena hiaino tsara mihitsy fa mazava be ilay tenin'Andriamanitra. Ny titra dia hoe ny paradisa, vakiko anaran'i Jesosy tompo. Ary naseho an'iay ny ony nisy ranonaina manganohano tahaka ny vato kristaly. Nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy zanak'ondry. Teo afovoany lalambeny. Teny andany roa amin'ny ony dia nisy hazonaina. Mamoa voaroa amby folo samihafa, samy mamoa isam-bolana. Ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Tsisy ozona intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no ao aminy. Ary ny mpanompony dia hanompo azy, ka ahita ny tavany. Ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Tsisy alina intsony, ary tsy mba ila fahazavany jiro na fahazavany masoandro izy, fa ny tompo Andriamanitra no anazava azy. Hanjaka mandrakizay izy. Amen. Riavana. Mazava be ny teny. Jereva andiny fahadimy averiko indray mpandeha. Io ilay hoe Jesosy ilay fahazavana mihitsy, izy ilay fahazavana any an-danitra. Rehefa ohatra ka tonga any isika manaova amen mba ho tonga antsika mandrakizay. Izy ilay tonga tato an-tranoko nanasitrana. Izy ilay fahazavana io ilay hovantantsika any an-danitra io. Vakiko indray mpandeha ilay andiny fahadimy na Jesosy tompo. Tsisy alina intsony ary tsy mba ila fahazavany jiro na fahazavany masoandro izy, fa ny tompo Andriamanitra no hanazava azy. Hanjaka mandrakizay izy. Amen. Riavana. Isika zany hanjaka mandrakizay isika rehefa tonga any amin'ny tompo any an-danitra. Izy ilay fahazavana. Izy ilay mazava. Riavana zavatra kely ambarako farany alohantsika hivavaka dia talohan'ireo zavatra ireo dia novain'ny tompo amin'ny fomba maro samihafa. Teo alohako dia teo ny amin'ny fomba fivavahana ny trano fiangonana. Nalany tompo tamin'izany fombafomba zany, fombafomba rehetra. Dia eo ihany koa ny amin'ny zako mpiandry, efa njorovam-belona momba an'iny. Ny amin'ny zako mpiandry ny ala koa ho mpiandry. Eo ihany koa ny amin'ny zako pasteur, satria tsisy vehivavy manao pasteur. 12 lahy no natsoin'i Jesosy. 12 mirahalahy fa tsisy vehivavy tao. Ny vehivavy tokony ho diakona. Zay ny amin'ny vehivavy na koa mpaminany.
Ary ny mpiandry na tonga niala mpiandry dia le akanjo mpiandry tompoko nampahafantarin'ny tompo fa lasa toy ny sampy satria atao hoe masina. Akanjo mpiandry akanjo masina, tsy atompo tsy masina ny akanjo. Isika no masina, olombelona no masina fa tsy ny fitafiana. De tsy afaka andoaka devoly ve ianao raha tsisy fitafiana hoe akanjo mpiandry. De iny no tsy maintsy lanjaina, ry havana. Aza manaonao zavatra hoe iny ho masina, fa ianao no ilain'i Jesosy masina. Rehefa nanaiky aho nankatoa ny tompo tamin'izany, izay ny tompo vao nampiseho ny fahalebiazany tamiko. Ry havana, aza manao fombafomba hafa intsony ankoatra ny tonga dia mivantana amin'i Jesosy. Mivantana amin'i Jesosy fa mahery ny Andriamanitra antsika izay tompontsika. Hivavaka antsika tompoko amaranantsika izao fotoana izao dia mivavaka ho anao, vavako ianao raha ohatra ianao ka vonina tena hoe hiova tanteraka dia ny tompony anafaka anao sy hanovanao. Vavaka antsika tompoko, atsovy Jesosy ampaherenao. Jesosy malala misaotra Jesosy satria Jesosy tanteraka Jesosy ny baikonao dia ny nijoroako Jesosy vavolombelona teo anatrehany zanakao eran-tany tompo. Anao Jesosy niasa, ianao tompo no mpaniraka, sa Jesosy dia mpiasa fotsiny ihany. Oka ianao Jesosy ikasika ny fanahiny zanakao tsiraray avy izay mandalo eto Jesosy. Oka ianao tompo anokatra ny masom-panahy tsiraray avy Jesosy mba tsy hijery olona intsony Jesosy fa hijery anao. Mba tsy atahotra olona intsony Jesosy fa atahotra anao. Mba tsy atahotra plasy intsony Jesosy hoe very plasy anatin'ny fiangonana, anatin'ny gropy, fa mba tena atahotra anao. Mba tsy atoko olombelona intsony Jesosy ny amin'ny lainga sy ny fitaka izay fombafomba ampiasaina hafa rehetra hoe ahitanao raha manao azao na manao azao, hoe ampiasao ty menaky ty na ampiasao ty lamba ty Jesosy. Fa mba hiala tompo ny amin'ny fombafomba tsampy rehetra Jesosy, fa mba tena atahotra anao Jesosy. Kasio Jesosy zanakao tsiraray avy, oka ianao tompo anova amindra fo amin'izay mibebaka aminao bebaina raha hibebaka hiverina amin'i Jesosy. Tompo malala enoa ny fibebahany tsiraray avy izay mahatsapa Jesosy, fa tsy ny zavatry ny nofo na ny fombafomba no hidiranay any an-danitra, fa ianao Jesosy, ianao ilay fahazavana tonga nanasitrana ay, ianao ilay mirakla Jesosy. Ianao no Andriamanitra tokony atahorany nofo rehetra. Enoy Jesosy nivavaka zanakao tsiraray avy, mamindra fo Jesosy amin'izay tsy nafantatra, mamindra fo koa Jesosy amin'izay efa nafantatra nefa Jesosy mbola nanaonao foana Jesosy raha mibebaka aminao izy. Mamindra fo Jesosy, amboary ny tsiraray avy, avozy ny tsiraray avy Jesosy mba anatona anao tokoa amin'ny fotorotoro sy fanahy mangorakoraka, satria tsy ataonao tsinitsinina izany Jesosy. Mamindra fo amin'ny tany ianao, mamindra fo amin'ny malagasy rehetra ianao, na metisy izany na izay mahay miteny gasy Jesosy ka mitady ianao, Jesosy. Mamindra fo Jesosy amin'izay miantso anao, afao Jesosy zanakao Jesosy izay anatin'ny fombafomba rehetra, na fitafiana tsy mihaja Jesosy, fitafiany Jezebela Jesosy izay hitondra izy ireo any amin'ny elo Jesosy. Afao Jesosy, ampahitao Jesosy ny fahalebiazanao. Mivavaka ihany Jesosy nefa tompo
mbola manaraka zao tontolo izao. Afao Jesosy eo, amboary Jesosy izay mitaraina aminao. Ampahitao ny masony tompo tahaka ny nampahitanao ahy Jesosy. Tahaka ny nampahitanao ahy Jesosy. Tompo malala. Ny teniko taminao Jesosy malala dia hoe oka anao Jesosy rehefa misy eo amiko ohatrohatra zany Jesosy dia ataovy amin'ny ahazakako azy. Nangataka zany taminao a Jesosy. Nangataka taminao tompo hoe oka amin'ny ahazakako azy Jesosy no isehonao amiko. Jesosy dia tanteraka izany. Tanteraka izany. Oka tompo tonga koa amin'ny zanakanao tsiraray avy. Ianao malala ny fony tsiraray avy. Ianao malala ny fanahy tsiraray avy Jesosy. Ka mangataka ny famindramponao. Mamela Jesosy ny zanakanao. Mamindra fo amin'ny zanakanao. Misy koa Jesosy mbola tsy nandrainao tompo sy mpamonjy ny fiainana. Oka ianao andray Jesosy ohatraka voninao andray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manomboka anio. Oka ianao tompo amindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Raisy tompo izay mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana anio Jesosy. Mibebay ianao dia raisy Jesosy amin'ny fiainanao. Tenenao hoe midira tao-poko Jesosy. Sokafako ny foko anao e Jesosy. Sokafan Jesosy ny fonao mitenena mihitsy ianao. Dia ianao Jesosy raha ataonao amin'ny fonao tokoa izany sy ny fanahinao. Jesosy eno ny vavaka ny zanakanao izay miantso anao. Izay te andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Jesosy mamelana itsiraray avy ianao. Amboary izay tsiraray avy Jesosy. Vangio Jesosy zanakao izay mangetaetanao. Afao tompo izay maniry ho afaka Jesosy. Tompo malala ho. Vonjeo tandrazanay. Vonjeo Jesosy ny malagasy tsiraray avy. Afao tompo ny amin'ny fanompontsampy. Dia Andriamanitra kely izany izay tianao izany Andriamanitra. Afao Jesosy ny amin'ny fomba ratsy rehetra. Afao tompo izay manatona anao. Afao koa Jesosy ny eran-tany zanakao eran-tany Jesosy izay mitady anao tokoa Jesosy. Ianao tompo ny fahamarinana sy ny fahamasina. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny famindramponao. Tompo malala ho. Ireo tompo izay manolo tena ho anao Jesosy. Raha ohatra ka verina amin'ny tompo anao dia atoloran'i Jesosy ny tenanao. Ireo Jesosy zanakao Jesosy izay manolo tena tompo. Raiso izy ireo eo anilanao. Raiso tompo anilanao Jesosy malala ho amboary. Ampaherezy Jesosy. Ary avaozy Jesosy. Tompo amasino ny tsiraray avy. Amboary zanakao tsiraray avy eran-tany. Rakofy amin'ny ranao Jesosy. Feno ny fanahy masinao Jesosy. Ampenaro ny tsiraray avy fanahy masinao. Ampenaro ny tsiraray avy fanahy masinao. Avaozy ny tsiraray avy fanahy masinao. Oka ianao hiditra an-tsehatra. Tahaka nanavaozanao ahy. Tahaka nanavaozanao ahy fanahy masina. Amboary zanakao tsiraray avy. Na kely na lehibe. Angataka aminao fanahy masina. Amboary ny fony tsiraray avy mba hanana fonofo ialany fo vato. Amboary ny tsiraray avy Jesosy. Misaotra tompo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoanan'io. Misandrata Jesosy. Misandrata ambony indrindra Jesosy malalao. Ny voninahitra ho anao Jesosy. Ny haja ho anao Jesosy. Ianao le lioan-joda. Ianao le mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao le rain'ny fahazavana tsisy aloka ao aminao Jesosy. Ianao le lehibe indrindra. Ianao le masina indrindra Jesosy. Ianao le ambony manerinerina Jesosy. Ianao no andole aloha alika rehetra. Ianao reriany. Ianao reriany no andole aloha alika rehetra Jesosy. Na ny any an-danitra zany. Na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany. Sekely ela rehetra Jesosy fa ianao no tompo Andriamanitra tompo izao rehetra izany. Ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ary tsy misy hafa.
no le mendrika deraina, no le mendrika kalazaina, omenanao ny saotra Jesosy, omenanao ny haja Jesosy, omenanao ny voninahitra Jesosy, ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, no le mpamonjy tokana, tsisy famonjena hafa akoatrana, tsisy famonjena hafa akoatrana, no le telo fairay, no le alfa sy omega, no le fiandohanay ary mbola hiafarany koa, no le mihazona izao rehetra izao, no le mihazona ny fofonainay Jesosy, ianao izany, no le mihazona ny fofonay zanak'olombelona rehetra, ianao koa no mampijanona ny fofonay zanak'olombelona rehetra, misaotranao ray, misaotranao ray, ianao le tompo-teny farany, no le tompo-teny farany, ary ny fanahy rehetra dia tsy maintsy mankatoa anao, tsy maintsy miaino anao, ary tsy manateny eo anatrehana, tsy afaka mandahateny izay Jesosy, satria ianao no Andriamanitra, ianao no Andriamanitra mandrakizay, tory, ianao izany, ianao le Elohim, ianao le Adonai, ianao le El Shaddai, ianao rery ihany, Yeshua Amashia, ianao rery ihany, ianao le ho avy Jesosy, ho avy ianao Jesosy, eny amin'ny raha alanitra, ampiakatra izay vonina ihany, ampiakatra izay nijoro tsara ihany, ampiakatra izay nahandresy ihany Jesosy no tafiditra ny lanitra, satria ady no atrehanay ity, ady no atrehanay ity. Tompo malalao, enao ilay ampiakatra izay naharesy tahaka anao, satria anao Jesosy ilay mpanjaka naharesy, ary izay koa Tompo voaka mandresy ao aminao, voaka mpandresy ao aminao, ady netrehanay ka tsy maintsy miady andro manalina izay, mandresy ny asan'ny fahavalo rehetra, izay vao tody any aminao. Malama ny lalana Jesosy, malama ny tendrombohitra miakatra, malama, maro ny migorisa Jesosy, maro ny migorisa, fa ianao Tompo mampitafy ery anay, mampitafy ery anay Jesosy, ho miara-mila anao, atody ny tanjona any aminao, ka misaotra anao Jesosy, oka ianao ameno ny fanahy masinao amin'ilay zanakao tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao, feno ny fanahy masinao zanakao tsiraray avy, oka ianao fanahy masina ameno anay, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay fanahy masina iray, feno ianao izay, feno ianao izay, feno ianao izay, araka ny teninao, ao amin'ny teninao Jesosy dia manambara hoe tsy nomena fanahy osa izay, fa fanahy mahery, fanahy mahery, oka ianao fanahy masina ameno anay, ome fanahy mahery izay, ome fanahy mahery izay, oka ianao ameno anay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izay, feno ianao izay fanahy masina, feno ianao izay fanahy masina, oka ianao ameno anay, feno ianao izay fanahy masina, oka ianao ameno anay, enao any ny fanahy iray, enao amin'ny tananao izany, enao amin'ny tananao izany, enao mitarehinao izany, enao mitarehinao izany, enao ny hafanany iray, enao ny fanahiny iray mameno anao, enao ny fanahiny iray mameno anao, feno ianao izay fanahy masina, mitenena ianao, mangatao fanahy masina ameno anao, mitenena ianao, feno ianao izay fanahy masina, oka ianao ameno anay, avozy ny fanahy anatinay, avozy ny fanahy anatinay fanahy masina, avozy izay, avozy izay fanahy masina, fanahy ny fahendrena ho feno ianao izay, fanahy ny fitiavana feno ianao izay, fanahy fiton'Andriamanitra feno ianao izay, fanahy mpampianatra ho feno ianao izay, ampianary foana izay, ampianary foana izay, fanahy mpisolo vava, oka ianao hisolo vavanay amin'izay rehetra taonay, diovy ny vavanay fanahy masina amin'ny afonao, amin'ny afonao, ampianary foana izay, fanahy fahazavan-tsaina azavao ny sainay, fanahy fiton'Andriamanitra, fanahy mpanolo-tsaina soloy ny sainay, omendrika ho anao, omendrika ho anao, fanahy fiton'Andriamanitra velona ho feno ianao izay,
fenoanao izay fanahy masina, misaotra ray, misaotra ray, misaotra Jesosy, mankasitraka anao, mankasitraka anao, ny voninahitra dia ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay toy, mankasitraka Jesosy, apetraka eo aminao Jesosy aho, nitoy ny andro na itsiraray avy, anio nara-pitso anao izany Jesosy, ka matoky anao izay tompo malala, ka apetraka eo am-pelantananao izany, aminaranao Jesosy ny angatahana izany vavaka rehetra izany, afatotra amin'ny ranao izany Jesosy malala o, ka ho tanteraka amina itsiraray avy, misaotra tompo, misaotra tompo, ao ka ho tonga eo tongotra ao Jesosy ny vavaka na itsiraray avy, ka mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy, ny voninahitra ho anao rery ihany, aleluia, 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 hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay tory, mandrakizay tory, mandrakizay tory, ray ihany ilay masina, 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 tompony izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra, misaotra Jesosy, eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra, misaotra Jesosy, eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra, misaotra Jesosy, aleluia, 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 amen, 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 aleluia. Saotra ny tompontsika, izay tompo koa ny fotoanantsika anio dia maherizy ianao mijoroa tompo fa tiantsika Jesosy, mbola afaka ianao mitady an Jesosy manohy mivavaka, tadiavo ny tompo fa eo amintsika mandrakariva izy rehefa tena ao aminy isika, izay tompoka velomandray dia tahiny tompo daholo tsika tsiraray avy, mahiresa tompoko dia tahiny tompo daholo aleluia, amen, veloma tompoko.